La 4G Patelma vous présente Ni Vava. Miampy indray namoniainy vokatry ny valinaretina coronavirus eto Madagasikara. 380 ireo olona vao marina fa mitondra ny tsimbokaretina araka ny tatitra tamin'ity androany ity. 270 kosa ireo sitrana soamantsara. Enjato hatramin'ny 700 isan'andro ireo olona voaray ny centre médical Covid-19 Andotapenaka. Ankoatran'ireo olon-tsotra hanao fizaham-pahasalamana, mpiasan'ny orinasa afakaba eto Antananarivo sy ny manodidina eny ankamaroany. Isan'ny mampitaraina ny rehetra tonga eny an-toerana ny fitarazon'ny fandraisana ka mitarika ny filaharam-be. Toy ny raharaha 370 tapitrisa dolara fanampiana nisy nanodikodina teto Madagasikara. Tokony angataka ny fitsinjarana izany vola izany isan-taona ny fitondram-panjakana ankehitriny sy ireo sapatra raha miady amin'ny kolikoly ahafahana manamora ny fanadadiana atao raha ny fanehoan-kevitry ny comité pour la sauvegarde d'intégrité. Tokony rosona ny fanaovana lalàna ahafahana mametraka ny fifidianana izay ho sy fokotany. Isorohana ny fihetsiketsena izay ataon'ny vahoaka eny fotony raha ny fanehoan-kevitry ny mpandalina politika manoloana ny savorivory miseho eny anivon'ny fokotany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena any Frantsa teny amin'ny Place de la Concorde no nanamariana ny fety nasionaly frantsay. Tsy azo natrehany olon-tsotra izany ary nahena ihany koa ireo mpandray anjara. Ankoatra ny mpitandro ny filaminana nanatevin-daharana tamin'ny matso ihany koa ny mpitsabo sy ny mpitsabo-panahy. Nandidinindreo avy. Salandra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny École TV manazanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao ny ampiroa indray no namoniainy vokatry ny valinaretina coronavirus eto Madagasikara. 370 ireo olona vao marina fa mitondra ny tsimbokaretina araka ny tatitra tamin'ity androany ity. Henri Flory. Olona roa no fantatra fa lavo ny valinaretina coronavirus androany izay manome ny taremarika 770 atreto ireo namoniainy vokatry ity valinaretina ity. Tafiakatra 370 ireo olona mitondra ny tsimbokaretina coronavirus ankehitriny. Raha toka ny ampy ireo olona 370 voamarina vaovao androany araka ny taremarika navoaka ny CCO. Nisy ihany koa ireo sitrana soamantsara izay misy sary 270 izany hoe hatramin'ity androany ity mitotaly 470 ireo olona sitrana soamantsara teto Madagasikara. Raha toka 770 ireo izay mbola manaraka ny fitsabony. Nisy avatsika roa indray lavin'ity valanaretina Covid-19 ity ny anankiray avy any Antsirabe faritra Vakinakaratra, ny anankiray avy eto Analamanga dia Mariana Mofana eto Analamanga dia filoha amin'ny FLM teo aloha. Toy izao ny fizarazarandreo tranga vaovao 370 mbola neto Analamanga hatrany no betsaka indrindra satria 270 amin'ireo 370 avy eto Analamanga avokoa. Nisy anankiray avy any amin'ny faritra Atsinanana, nisy anankiefatra avy any Analanjorofo, Matsiatra ambony anankiray, faritra Iorombe io sy ny maromarina kokoa anankiray, Atsimo andrefana anankiroa, Bongolava anankiray ary faritra Sofia au Port Berger ny anankiray. Zay ny toerana nahitana zany ireo olona vaovao mitondra ny tsimbokaretina coronavirus 370 tamin'ity andronio ity. Toy izao indray ny fitsinjaran'ireo olona 270 izay sitrana soamantsara nitsapitena tany tokantrano ny 170 notsaboina tany amin'ny hopitaly kosa ny ambony mitsinjara toy izao ny 3 nitsaboina tao Andotapenaka, ny ray tany Fenorivo, ny ray tany Andrainjato Fianaratsoa ary ny anankiray tany Toliara, Moramanga 4 ary Analakninina Tomasina anankiray. Tsara ihany angamba ny mameriny eto ho an'izay mbola tsy nafantatra zany fa ao amin'ny hopitaly CHU Morafeny dia tsy misy marary ny coronavirus intsony fa efa sitrana soamantsara avokoa zany ny marary rehetra izay niraisina tanana tao fa ny Analakninina zao ity zany mbola misy any dia misy anankiray sitrana soamantsara tamin'ity andronio ity. Mila manaraka antsakasy andavan'ny toromarika hoe ny mpitsabo ireo marary ny fanazavana trano toy ny finanana ny fanafody, ny fanajana ny fihibona sy ny maro hafa.
ho an'ireo izay salama kosa ny fanarana ireo fepetra sy ny toromarika rehetra no omeny tompona ndraiky mpanjakana no fomba mahomby hitazomana izay fahasalamana izay. Isan'ny mampitarazoka ny fivoahan'ny valin'ny fitiliana ny fahabetsan'ny singa tonga eny amin'ireo laboratoire misana ny fitiliana Covid-19 ho an'ny LA2M manokana ohatra araka ny nambaran'ny tompon'andraikitra tamin'ity androany ity saika avy roa ny fetrazakany singa tonga isan'andro miantarandriana. Roa amin'ny fitopolo ora, 5 andro ka hatramin'ny 7 andro amin'ny akaben'ny fepitaona azon'ny olona iray ny valin'ny fitiliana Covid-19 raha toa ka nanatotosa izany. Isan'ny mampitarazoka ny fahatongavan'ny valin'ny fitiliana io ny famaroan'ny singa tonga eny amin'ireo laboratoire misan'izany. Saika avy roen'ny kapasite na ny fetra tokony tonga eny amin'ny laboratoire isan'andro no tonga eny ankehitriny. Ho an'ny LA2M na ny laboratoire d'analyse médicale malagasy manokana ohatra, araka ny nambaran'ny tompon'andraikitra androany nandritra ny séance de briefing des médias sur le Covid-19 à Madagascar. Raha toa ka mandridina ny 700 isan'andro ny singa betsaka indrindra tonga eny, izany hoe io ny kapasiten'ny LA2M, tatoato ary hatramin'izao 700 ka hatramin'ny 800 isan'andro eo ny singa tonga eny atao fitiliana. Arika izany tsy maraka ny fanaovana fitiliana ary tsy maintsy mametraka lamina mifanaraka amin'izay ireo tompon'andraikitra. Manoloana ny fahafenoan'ny chambre froide ohatra, isan'ireo fepetra andraisin'izy ireo ny findramana ny any amin'ny vaccination ampiasaina amin'izany. Na izany aza, na mafisiny ireo tompon'andraikitra kosa fa ampy ny fitiliana eto Madagasikara. Tsy aivina nambarany filohan'ny Repoblika nandritra ny tafa nataony tamin'ny vahoaka malagasy ny alahady teo, manoloana ny fiakaran'ny tasy ny fitiliana io, na mafisany fa tsy voatery miandry valina fitiliana ny olona iray vao afaka anaraka fitsaboana, fa afaka manantontosa izany avy hatrany raha toa ka efa misy ny sotran'aretina mazava, isan'izany ny tsy faharenesana fofokanina sy tsirokanina intsony. 100 hatramin'ny 700 isan'andro ny olona voaren'ny centre médical Covid-19 Andotapenaka. Ankoatran'ireo olon-tsotra izay hanao fizahana ara-pahasalamana, mpiasan'ny orinasa Afakaba eto Antananarivo sy manodidina ny ankamaroany. Isan'ny mampitaraina ny rehetra tonga eny an-toerana ny fitarazoan'ny fandraisana ka miteraka filaharam-be. Yves Richard. Nanomboka ny volana Jolay ny sokafan'ny centre médical Covid-19 Andotapenaka. Tafiakatra hatramin'ny 700 isan'andro ny olona voarainy ny ivon-toerana hatreto. Ankoatr'ireo efa mampiseho ny sotran'aretina momba ny Covid-19, olona hijery ny toetena ny manoloana ny fitombon'ny tranga eto Antananarivo sy ny manodidina ny ankamaroany. Tsy metimety dia aloha manao test dia mila kohaka sy ny aretina andoha ditran'ireo 3 andro. Izay no ampandesana aty mba hita marina hoe izy sa tsy izy. Dia mitandrina amin'ny ao an-tranoko. Mitobotoboka be mifoka amin'ny alina dia misy fotoana za tsy mafana fa misy fotoana ako zany somary ohatrany hoe sepitra zany, ohatrany sepitra kely. Dia za raha ohatra ka hoe mamofona zavatra dia tena ela kely vao azoko le fofona. Dia taloha za tena nisy fotoana tsy nahentsirokanina mihitsy fa zao efa mahentsirona sakafo. Za tsisy hoe anina, tsisy hoe orinasa maniraka fa zako fotsiny te hanao test hoe jereko ny toe-batako hoe ahoana. Isan'ny tonga maro eny an-toerana ny mpiasan'ny orinasa Afakaba. Izy ireo izay takin'ny mpampiasa azy ny valin'ny fitiliana momba ny tsimikaretina Covid-19, ahafahana miverina miasa araka ny tokony ho izy. Isan'ny mampitaraina azy ireo ny fitarazoan'ny fandraisana ka mitarika ny filaharam-be, ny fepetra ara-pahasalamana toy ny elanelana 2 metatra sy ny maro hafa ankilany tsy voahaja, ka ihinana mora ny fiparitahan'ny valanaretina. Mpampiasa anay tsy mety mihitsy raha tsy hoe mitondra le taratasy, fa tonga dia miverina zany amin'ny latsinainy raha vao tsy mitondra le taratasy. Dia izay tompoko hoe mba mangataka hoe mba raisina tanana zany fa tena mijaly izay mpiasa an'izao raha toka hoe ohatr'izao foana no iainana ety iny fa zay tsisy fotoana hoe hivezivezena na hoe hoana fa ny fotoana tena hoe vidiana lafo amin'izao. Dia mba mingavy izay hoe mba jereo akaiky re tompoko le mpiasa an'izao fa tena mijaly. Nefa na aretina tokony tsy ho azonay ety ary lasa azonay. Raha izay nahatongavanay teto izay fa tokony ho voaray izahay. Dia izay ny zavatra atahorinay le soritra aretina nefa tonga eto Vomaray izay ny didy tongotra manginy fotsiny
lôzika be zay raha navy tonga any an-trano lalana adiny 3 anaovana ditongotra dia mba ahoana moa zany. Ankoatry ny fanafanganana ny fandraisana ny olona tonga eny anivon'ny centre médical Covid-19, isan'ny angatahany maro ny fametrahana paikady mazava, andrindrana ny Vilarambe. Tsy ny tompon'andraikitra samirery, tokony ho sarotiny amin'ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana avokoa ny rehetra ho fiarahamientana amin'ny ady amin'ny Covid-19. Tsy voafaritra mazava amin'ny fotoana fahavelomany sy ny fahafatesany tsimok'aretina Covid-19 raha nambarany teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana tamin'ity androany ity. Ilaina hatrany araka izany fitandremana sy ny fanarahana ny toromarika rehetra. Henri Flory. Hita taratra ankehitriny fa efa miparitaka eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao ny valanaretina coronavirus. Tsy voafetra ny fehim-potoana mahavelona ireo tsimok'aretina raha ny nambaran'ireo mpitsabo. Tsy manimetraka ny fanontanianany amin'ny hoe adiny firy zany izy eo amin'ny taratasy, adiny firy zany izy amin'ny vola, firy andro zany izy eo amin'ny drap amin'ny fandriana. Zany rehetrarehetra zany tsy miankina amin'ilay virus rery ihany. Ilay virus aloha tsy maintsy mila sela ahafahany mivelona. Ary zay mahatonga azy hoe rehefa ao anatin'ny olona izy vao tena miparitaka mivelona. Saingy ilay peti-drora zay misy an'ilay virus mandeha eny tontolo rehetra eny le teneniko hoe tontolo rehetra eny, zay mahatonga le hoe tokony ametraka arotava avokoa na dia miresaka zao ary. Dia ny fetran'ilay hoe adiny firy na firy andro dia tsy miankina fotsiny hoe taratasy ve nipetrahany, sa lamba ve nipetrahany, sa volo ve nipetrahany, fa miankina be dia be koa ny amin'ny hoe température lay hafanan'ny tontolo, miankina amin'ny hoe mandomando ve le toerana sa maina be, mafana sa mangatsiaka. Ireo rehetrarehetra ireo no mitambatra no mety anome valin'ilay resaka hoe adiny 4 izy amin'ny taratasy na adiny zao izy amin'ny lamba. Araka izany, tokony ho manina hatrany ny tsirairay manoloana ity valanaretina coronavirus ity raha ny nambarany teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Ilaina hatrany ny fanajana ireo fepetra rehetra toy ny fanasana tanana matetika, ny fanaovana aritava, ny fanajana ny elanelana iray metatra sy ny fepetra maro samihafa. Misy fiantraikany ratsy eo amin'ny fahasalamana ny fisian'ny tahotra amin'ny olona iray ary mety hanomevahana ny fahazahoana aretina isan-karazany izany. Manodidina izay indray ny fanadidina izay nataon'ny agence Capsule sy Cool TV FM tamin'ity indray mitoraka ity. Abraham Randriamanana. Manomevahana ny mety ho fahazoana aretina isan-karazany ny tahotra amin'ny olona iray. Ilaina araka izany ny fitonian-tsaina amin'ny alalan'ny fahaiza-mandamina sy ny mampirindra ny fiainana andavanandro, indrindra manoloana ny fisian'ny valanaretina Covid-19. Raha vao matahotra dia miena ny hery fiarovana, dia ny tsara kokoa zany miezaka ny mitantana ny fatahorana na hoe gérer la peur et le stress mba tsy hiena le hery fiarovana, satria vao may zany ianao lasa misy risque ny ho tratran'le aretina raha vao mitaitaina be loatra. Mila mahay mifantoka amin'izay mahasoa ny tena. Tsy ny saina zany tsy alefa any amin'izay tsy ananana contrôle ozy izy ny fitenenantsika, fa mifantoka amin'izay mahasoa amin'ny ananana contrôle. Amin'ny ankapobeny, ny fahitana ireo tranga samihafa tahaka ny zava-misy any ivelany, eo ihany koa ny tsy fisian'ny fanefitra eken'ny rehetra no miteraka ny tahotra eo anatrehan'ity valanaretina ity. Ny tena antony atahorana moa zany dia rehefa hita maso any amin'ny firenena ivelany tena mibahatoerana aloha zany hoe betsaka ny maty. Iny zany tena hoe hita maso dia izay no mahatonga an'le tahotra. Fa eo koa le hoe tsy mbola fantatra loatra ny fisian'le fanefitra na hoe fanafody, zany hoe fantatra zany fa efa mety hanjady amin'ny tena le izy nefa ny tsy hita izay vahaolana. Dia normal be amintsika olombelona no matahotra noho izay, satria mbola misy insécurité, mbola misy incertitude ao ambadika le izy zany dia mampatahotra. Raha tsy aivina, ny mikasika ny fahatahoran'ny olom-pirenena ny fiparitahan'ny valanaretina Covid-19 no fanontaniana napetraky ny agence Capsule tamin'ny olom-pirenena miisa 900, 12 taonany miakatra, ny 7 hatramin'ny 5 Jona 2020 lasa teo. Ny maro indrindra na ny 720 ny nanontaniana ny namaly ny eny. Ny 13 kosa nanambara fa tsy matahotra izany izy ireo. Amin'ny ankapobeny,
Maneho ireo valim-panontaniana ireo fa misy ary betsaka ireo olom-pirenena matahotra ny valanaretina coronavirus ankehitriny. Taorian'ny fandinihana natao namoaka fanapa-kevitra laharana fa 12 HCC D3 ny 14 Jolay 2024 momba ny lalàna laharana 2024 tsipika 40 amin'ny LFR 2024 ny avy eo anivon'ny HCC tamin'ity androany ity. Araka io fanapa-kevitra io ekena ary mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana ka azo avoaka ny LFR 2024. Nanoisantsika ny vaovao kosa indray androany 14 Jolay fetim-pirenena frantsay nasongadin'ny masivo frantsay nandritra ny lateny izay nataony fifampiresana sy fanamafisana ny fifampiresana eo amin'ny Madagasikara sy Frantsa mahakasika ireo nosy malagasy aty amin'ny ranomasimbe andiana fanadina. Ny fifampiresana no andravonana ny fahasamihafana ny fomba fijery mahakasika ireo nosy malagasy aty amin'ny ranomasimbe indiana eo a Madagasikara sy la Frantsa. Izay no nasongadiny masovoany la Frantsa eto amintsika nandritra ny lateny no fanamariana ny 14 Jolay izay fetim-pirenena frantsay. Soyez tous convaincus. Matokisa ianareo fa ampirisikansika ifampidinika hatrany ho fitadiavam-baolana iraisana ary andravonana ny fahasamihafan'ny fomba fijery mahakasika ireo nosy malagasy aty amin'ny ranomasimbe indiana ny fiaraha-miasa matotra eo amin'ny firenena rodoto hatrizay. Hiamafatrany ny fiaraha-miasantsika ao aorianan'ny krizy ara-pahasalamana. Ho jerentsika avokoa ny fitohizan'ireo tetikasa sy fifanakalozana samihafa vao misokatra ny sisy tany ary ao anatin'ny fifampitokisana hatrany no hanaovantsika izany. Dans un climat de confiance et de détermination. Namafisiny masovoiny arak'izany fa vonona ny hanamafy ny fiaraha-miasany amin'ny Madagasikara indrindra ao anatin'ny fanatrarana ny fanambo ho an'ny taonjato fa 2020 i Frantsa. Isanotsindriny ministry ny raharaham-bahiny malagasy ankilany ny fanohanan'ny la Frantsa anatin'izao ady amin'ny Covid-19 zao. Alors que la France est elle-même durement touchée. Na isan'ny nitondra faisana vokatry ny valanaretina aza i Frantsa, nitondra ny fanampiana ho an'ireo firenena mpiara-dalana amin'ny hatrany ny firenena. Niaraka tamin'ny fanampiana mitentina 5 tapitrisa euro avy amin'ny banky iraisam-pirenena izahay nanampy amin'ny fanatarerana ny plan de riposte multisectoriel eto Madagasikara hiadina amin'ny Covid-19. Contre le Covid-19. Niavaka tsy toy ny isan'ny taona noho ny krizy ara-pahasalamana ny fanamariana ny fetim-pirenena frantsay tamin'ity taona ity. Raha teo atokotanin'ny résidence de France no nanaovany masovoany la Frantsa ny lateniny. Tao amin'ny evitrano fiasany etsy anoso no nanatanterahany ministra ny raharaham-bahiny malagasy ny teny fiarabana sy firarian-tsony filoha frantsay sy ny vahoakany ny fantohany lateny ny mahakasika ny valanaretina Covid-19. Toy ny raharaha 750 tapitrisa dolara fanampiana nisy nanodikodina teto Madagasikara tokony hangataka fitsinjarana isan-taona mahakasika izany fitondrana ankehitriny sy ireo sampan-draharaha miady amin'ny kolikoly ahafahana manamora ny fanadadiana atao raha ny fanehoan-kevitry ny comité pour la sauvegarde de l'intégrité. Ionasana. Enatra ho an'ny vahoaka malagasy ny fivoahan'ny tatitra navoaka ny banky iraisam-pirenena izay mametraka ny Madagasikara ho firenena voalohany aty Afrika nanodikodina ny vola fanampiana avy amin'ny banky iraisam-pirenena izay mitentina 750 tapitrisa dolara ny taona 7,790 hatramin'ny taona 2020 hoy ny teo anivon'ny comité pour la sauvegarde de l'intégrité androany. Ahafahana manohy ny fanadiadiana ahafantarana ny amin'ny hoe tamin'ny taona firmarina no tena nisy izay fanodikodinam-bola izay tokony andefa fangatana any amin'ny banky iraisam-pirenena ny fitondram-panjakana ankehitriny amin'ny alalan'ny ministera ny fitantanam-bola na ireo sampan-draharaha miady amin'ny kolikoly raha ny fanazavana ny amin'ny fitsinjarana isa-taona ity tatitra ity. Isa-taona zany mety afaka hitantsika hoe tamin'ny ovina marina ny akabetsahan'io vola io no tonga tany amin'ilay paradis fiscaux izay lazainy fa raha ny rapport aloha ny jerena dia tsy hitantsika hoe tamin'ny taona firy-marina ary tamin'ny régime maniza tokoa no tena betsaka no lasan'ireo mpitondra na olom-boafidy ilay vola izay novatsian'ny Banque mondiale. Izy io mantsy tena hoe inona ny vola nomeny dia lasa détournement de fonds fa tsisy anakanatsika ary tokony hovona tokoa tsika ny hijery hoe tamin'ny taona firy tokoa io ary hijery lalina hoe mety izasiza no voakasika izany. Mifanindran-dalana amin'izay
tokony afanganana ny fanavaozana ireo rijan-dalàna maro samihafa momba ny samifinina. Eo ihany koa ny fankatoavan'ny fanjakana ireo fifanarahana iraisam-pirenena maro momba ny fangararana arabola mba ahafahany ity rafitra ity miasa araka ny tokony ho izy. Anara-masony amin'ny mety ofisian'ny famotsim-bola sy fanodinkodinam-bola amin'ny endriny maro samihafa. Tokony hiroso amin'izay ny fitondram-panjakana raha metraka ny tolérance zéro amin'ny resaka kolikoly ho hiatrany ny filohan'ny CSI. Tsika zany mbola tsy eo zany le ataontsika hoe volonté politique mafy tena anenjika ny détournement de fonds amin'ny alalan'ny flux financier ny fandefasana vola eran-tany zay mihitsy zany misy PDB zany amin'izao fotoana zao ny zavatra tokony ataontsika fa mbola tsy tena ohatrany mbola tsy mihetsika ny fanjakana marina fa misy an'ity crise na Covid-19 ty satria raha ohatra ka vita ny investigation, vita ny poursuite, vita ny condamnation, dia mila an'ilay agence amin'izay andeha haka an'ilay vola na le fananan'ilay olona na eto Madagasikara na eran-tany ary amerina azy amin'ny vahoaka malagasy. Dia izay zany no ilavana an'ilay agence rehetrarehetra ho complet, dia rehefa complet le izy dia ny fanatsarana hatrany hatrany ny asan'ireo institution isan-karazan'ireo zany mba amoaka résultat amin'izay tsika hoe io fa nisy niverina tamintsika vahoaka ny volantsika izay nidetourné ny sasany. Niezaka ninaka ny fahitan'ny fiarahamonim-pirenena Transparency International Initiative Madagascar izay isany mavitrika amin'ny fanatsikafona raha tahaka izao ny mpanao gazety eto amin'ny Kolo TV atry ny omaly saingy nanambara izy ireo fa tsy mbola ampy ny antota taratasy eo am-pelantanany momba ity raharaha ity. Fa niokevitra izay mampametra-panontaniana amin'ny hoe tsy mahatokony tatitra ofisialy avoaka ny banky iraisam-pirenena ve ny Transparency International. Ny banky iraisam-pirenena izay isany manana ny fomba fiasa ankatoavina izao tontolo izao eo amin'ny sehatra ny fanaraha-maso sy ny fitantanana mangarahara ahafahana miady amin'ny kolikoly. Andrasana araka izany ny faneho-kevitra ny Transparency International Initiative Madagascar momba ity fanodinkodinam-bola amin'ny tetana 3.7 tapitrisa $, avy amin'ny banky iraisam-pirenena ity izay mahavoatonontonona ireo mpanao politika teo amin'ny fitondrana sy ireo nanana andraikitra ambony teto amin'ny firenena teo amin'ny taona 770 hatramin'ny taona 12 ity. Ny Transparency International izay nilaza androany fa noho ny toedrara misy ankehitriny tsy mbola nanana fotoana nanaovana fandalinana io fanodinkodinam-bola goavana nitranga teto amin'ny firenena io izy ireo. Miaina 10 hatramin'ny 700 ny vola niditra tamin'ireo komina ambanivohitra hatramin'ny idirana tao anatin'ny amiana ara-pahasalamana. Vokatra iray misy amin'ireo komina no misafidy ny ikatona raha ny fanadadiana natao io ny nasaina. Voafetra ny fe-potoana ahafahana miasa hatramin'ny idirana tao anatin'ny vanim-potoana ny amiana ara-pahasalamana vokatra ny visian'ny valanaretina coronavirus teto Madagasikara. Vokatra io ny enany vola miditra amin'ireo komuna ka sahirana ireo tompon'andraikitra amin'ny fampandehanan-draharaha. Ho an'ny komuna Ampatrosy hatramin'ny 700 izay fianany vola miditra izay tato anatin'ny 4 bolana ka nakatona aloha ny komuna ankoatra ireo raharaha maika. Raha iteny zany hoe sahirana dia tena sahirana tokoa satria ho anay manokana zao tato anatin'izao fiboahana farany ity dia tena nisafidy mihitsy tsy sokatra ny komuna kanefany tsy laozany hoe raha tena misy ny urgent ohatra hoe ny fahafatesana ny zavatra tena tsy maintsy ilain'ny vahoaka dia reny sisa zany no ataonay. Ny fidiram-bola tena azo lazaina hoe milatsaka any amin'ny 90% mihitsy. Tena manano sarotra tokoa satria izay vola misy ampelantanana zany no tsy nzaraina ho an'ny mpiasa zany hoe samy mba mety hoe tsy mahavita ray volana fa dia zava-misy eo no zarain'ny mpiasa. Noho ny toedraraha misy ankehitriny tsy afa-manery ireo olona andohetra ireo komuna, voafetra ihany koa ny toeram-pivarotana afaka misokatra antony mampiena ny fidiram-bola n'ireo komuna. Satria moa ny komuna raha malala fa mamely tena dia ny vola miditra eto any nafahana mandoa ny karaman'ny mpiasa. Fiantraikan'izay aloha zany mazava ho azy fa any amin'ny karaman'ny mpiasa misy fiantraikany lehibe dia lehibe. Hatreto aloha zay miezaka ihany manatratra ny sora-bola ahafahana mandoa ny karaman'ny mpiasa. Tsapa mihitsy zany satria nareo le vola tokony hiditra amin'ny etara dia maivana dia maivana
ankehitriny koa ao anatin'izao zavatra sarotra zao zay diavin'ny vahoaka dia miezaka koa izay tsy dia hoe aneren'ny olona andoha etra na andoha ampatanty fa aleon'ny olona mba hiaina aloha mba hiatrika n'ity valanaretin'ity aloha satria tena saina dia sahira tokoa ny olona. Maro amin'ireo commune ihany koa no mbola tsy nahazo ny subvention avy amin'ny fanjakana na efa miditra amin'ny enim-bolana faharoa azy isika izao raha nambaran'ireo tompon'andraikitra eny anivony renirafitra itsinjarapa ifana ireny atrany. Hanomboka rahampitso ny fizarana fanampiana ho an'ireo fianakaviana marefo ka anombohana izany eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Isy araka izany tike hozaraina manomboka rahampitso ny isa-tokantrano io no nasaina. Ireo izay tokony hisitraka ny tosika fameno teo aloha nefa tsy nahazo izany no atao laharam-pamena amin'ity fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana ho an'ny fianakaviana marefo ity. Fianakaviana manodidina ny 5,400 isa no hozarana tike ka aka ireo sakafo ilaina amin'ny fiainana andavanandro eny amin'ireo toeram-pivarotana miara-miasa amin'ny fanjakana. Tena izana zany eo anatin'ny sekteur ray raha mety dia mahita épicerie roa dia mba olona 520 fianakaviana 520 zany no makeo amin'ilay épicerie iray mba lana amin'ny fitangorona ny zavatra natao taminy dia nanao an'ilay tike ohatran'izao zany dia tike ty zany no zaraina isa-tokantrano efa misy ao ny anaran'ilay olona mahazo anazy boribory tany ny zavatra valeuran'ny zavatra azony ny anaran'ilay épicerie izay alehany. Zay ny épicerie moa dia misy an'ity soratra tsena sosialim-bahoaka ty dia efa mijeran'izay mihitsy ahoana natanterahana an'ilay izy amin'ny toerana hafa amin'izao fotoan'izao. Vary, voamaina, siramamy sy ny maro hafa no azon'ireo fianakaviana marefo izay mahazo tike alaina eny amin'ireo toeram-pivarotana misy famantarana manokana manomboka rahampitso. Eo am-pikarakarana kosa ankehitriny ireo any amin'ny commune manodidina raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra. Tonga eto fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay atatsika mahakasika ny raharaha eny amin'ny fokontany Ampefilo Ambodirano. Eo ihany koa ny asa fampandrosoana any Tomasinany. Rehefa avy eo ary. Partagez les fous rires, les découvertes, les petits plaisirs, les passions, les rencontres inédites, les moments importants, ensemble, autrement. Partagez vos mégas et faites-en profiter à vos proches partout. Tapez le dièse 111 étoile 4 étoile 4 dièse. Bic 200 étiles. Bic Confort 2. Bic 300 étiles. Bic Flex 3. Bic Flex 4. Pour plus de confort, adoptez la mousse et le gel à raser Bic. Verina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Tsy mbola lamina ny toedrarà eny Ampefilo Ambodirano mahakasika ny fitakiana ny fialan'ny sefokotany. Taorian'ny fitokonana ny mponina tamin'ny alahady lasa teo namaly izany avy hatrany no mety hipomba ny sefokotany Amperinasa Yves Richard. Taorian'ny fihetsiketsehan'ny mponina Ampefilo Ambodirano izay mitaky ny fanesorana ny filompokotany eny an-toerana ny alahady teo. Nitondra fanazavana momba ny toedrarà eny an-toerana ny komity pomba ny sefokontany. Fanalambaraka azy sy fitadiavana tombotsoa manokana no nandikana izy ireo ny fitakiana. Milohanay manoloana an'izany raha jerentsika tamin'ny fotoana ny fampiasana ny zaza tsy ampy-taona izay ankizy kely be dia be no eto manoloana azy miaraka amin'ireo atao fitaovana politika mba ahazoany seza. Ary tohananay ny rafitra napetraka ny fanjakana faobe ho fampanjariana ny rafitra misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Ary mialohanay ny fanalambaraka ny sefokotany izay napetraky ny fitondram-panjakana. Angatahanay amin'Andriamatoa sefokotany Ambodirano Ampefilo ny andraisan'ny fipetra entitra amin'ireo olona manandra-tena ho komity ka manala baraka ny mpiara-miasa aminy.
Efa nanomboka tamin'ny taondasa no nitaky ny fialan'ny sefokontany ny mponina teny an-toerana raha ivirinana. Nisy ny vakana ny hevitry ny maro momba izay ary nazoina soni 420 Efa nisy ny fivoriam-pokon'olona nangataham-panazavana mahakasika ny fanodikodonana samihafa nataon'ny sefokontany, toy ny solosaina avy amin'ny distrika sy ny maro hafa, saingy tsy nahazoam-baliny hatramin'ny androany. Mitoetra ny manoloana io ny fitakian'ny mponina. Tanjona anay izay chef-secteur maromaro nitambatra dia ny hanasorana an'ilay fotokontany amin'izao fotoana satria efa be loatra ilay kolikola, be loatra ilay zavatra nataony ary nanana pirofo ara-taratasy ara-tsara daholo izany. Izay ny antony. Aminay rehefa mialy izy niza ka olona hita amin'ny fokontany apetrakinareo ao dia mety aminay izay. Afaka mifampiresaka izay, afaka mifanaraka foana izay samy mponina amin'ny fokontany. Ireo ilay olona ao ambadika moa dia nampalahelo moa fa nisy tamin'ireo chef-secteur izay niaraka taminay ary vavolombelona fa masa manohana azy tsy maninona safidiny izay. Fa mety misy tombotsoa manokana angamba irahany aminy matoa izy mbola miaro azy raha zavatra rehetra ny rahana inanao. Efa niakatra teny anivon'ny distrika ny raharaha, saingy mbola tsy nahitam-bokany ireo mponina treto. Andrasana araka ny fanapahan-kevitra entitra ho fanatsarana trano ny fampandrosoana ny fokontany am-pifoloam-bodorano raha ny fanazavana hatrany. Tokony irosona ny fanovana ny lalàna ahafahana manatanteraka ny fifidianana izay ho sefokontany isorohana ny fihetsiketsehana izay ataon'ny vahoaka eny fotony eny raha ny fanehoan-kevitry ny mpandalina politika. Fokontany maro teo an-drenivohitra sy teny anivon'ny faritra no nahitana fihetsiketsehana tatoato vokatry ny tsy fankasitrahan'ny vahoaka eny fotony. Ny filohan'ny fokontany apetraky ny tompon'andraikitra. Miteraka savorovory teny anivon'ny fokontany izany no ny fahatsapahan'ny vahoaka eny fotony fa tsy mifanaraka amin'ny zava-misy iainan'izy ireo ny filoha izay apetraka eo. Raha ny nambaran'ireo mpandinika politika fa isan'ireo dingana voalohany mba ahafahana miroso amin'ny fitsinjaram-pahefana tena izy ny fahazahoan'ny vahoaka mifidy ny sefokontany sy ireo mpitantana miaraka aminy ary ny delegen'ny boriborintany. Fa ny zavatra misy nefa ilay lalàna no tsy manome fahafahana mifidy filoham-pokotany. Fa ny zavatra misy zany na mifidy filoham-pokotany ary zao dia tsy maintsy ho tendrena ihany izy rehefa avy eo satria izay lalàna misy. Fa ny zavatra tokony misy zany hoe tokony manova ny lalàna mifehy ny antsoina hoe collectivité territoriale décentralisée zany amin'izao fotoana izao ministère de l'intérieur satria izy loha miandraikitra an'izay. Raha ohatra ka tsy manao zareo mitondra an'ilay projet de loi dia afaka manao kosa ny solombavambahoaka amin'ilay proposition de loi indray izy manao tolo-dalàna izy amin'izao fotoana izao hoe tsy ny vahoaka zany mangataka an'ilay filoham-pokotany fidiana. Dia zay zavatra raha tsy mamela anao an'izay lalàna dia afaka alefa aty amin'ilay proposition de loi indray natao. Zay zany zava-misy. Raha toa ka tafapetraka ny filohan'ny fokontany izay angan'ny safidim-bahoaka hiteraka tamberina-draikitra sy filaminana eny anivon'ny fokontany izany raha ny fanazavana trany. Tsy mifanaraka amin'ny filana vahoaka aloha ny filoham-pokotany raha amin'izao rafitra misy izao satria tsy maintsy izay teneny ny fitondrana anazy no tsy maintsy arahany satria ireo no mametraka anazy eo. Fa raha voafidy kosa indray izy dia manana ny liberté d'esprit izy, liberté de pensée, afaka malalaka izy hoe inona zavatra tokony atao hanatsarako an'ireto vahoaka mifidy anareto. Misy an'izay zany dia rehefa mandeha zany io zavatra io lasa manana izay ny filoham-pokotany raha voafidy izy dia misy lanjany amin'ilay olona mifidy anazy koa izy. Fa zao zany izy tsy afaka manao an'izay. Miainga avy amin'ny fitsinjaram-pahefana tena izy ny fampandrosoana ny firenena. Zava-dehibe manoloana io ny fametrahana ny lamina rehetra amin'ny fanatanterahana izany. Hatreto tsapa raha ny fanehoan-kevitry ny maro ny finiavan'ny mpitondra fanjakana ametraka ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Teboka maro ankilana no tokony hojerena makasika izay. Tontolon'ny fampianarana kosa indray efa miroso amin'ny fanomanana ny fanadinana mpanjakana avy eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony ankehitriny. Namoaka ireo daty rehetra tsara ho fantatra mahakasika ny baccalauréat izy ireo tamin'ity androany ity. Henri Flory. Anio namoaka fanambarana ny teo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-siansa mahakasika ireo daty rehetra tsara ho fantatra manoloana ny fanadinana mpanjakana baccalauréat ho an'ny taom-pianarana 2024 sy 2025. Ho an'ny fanadinana baccalauréat anomboka ny fahadimy hatramin'ny fahasivy ny volana oktobra izao ny fanadinana rehetra izay manomboka amin'ny 7 maraina. Raha toa ka izara roa mazava tsara ny baccalauréat technique. Baccalauréat professionnel sy technique kosa izay mizara anankiroa dia ny tapany voalohany miatomboka ny alatsinainy fahadimy ny volana oktobra ary farana ny zoma fa 7 ny volana oktobra. Io koa dia manomboka amin'ny 7 maraina. Ny tapany faharoa
dia manomboka ny alatsinainy fa 12 ny volana oktobra mitohy ny atalata fa 13 ny volana oktobra dia mitsahatra kely ny fa 14 ny volana oktobra dia mitohy indray ny alakamisy fa 15 ny volana oktobra ary mifarana ny zoma fa 19 ny volana oktobra. Efa nanomboka tamin'ny faharoapolo ny volana febroary lasa teo ny fisorotana anarana ho an'ireo fanadinam-panjakana bakalorea ireo raha ifantatra. Ary farana ny zoma fa 17 ny volana jolay ho avy izao. Tsy misy fiovana ihany koa ankilan'ny saram-pianadinana rehetra. 5,000 ariary izany ho an'ireo candidat d'école, raha toka 10,000 ariary izany ho an'ireo candidat libre, ary ireitsy ariary ho an'ireo candidat teratany vahiny. Miampy fito indray ny ivitoerana fampiofanana arakasa eo amin'ny BTP izay toanan'ny Frantsay vola amin'ny alalan'ny AFD eto Madagasikara. Vola mitetina 4,7 miliara ariary no natokana hanatsarana ny fampiofanana ho amin'ny 5 taona manaraka. Gaëtan Andriatsilavo. Ny sitraka fanampiana mitetina 7 euro na 4,7 miliara ariary avy amin'ny fanjakana Frantsay amin'ny alalan'ny AFD na ny Agence Française de Développement ireo tanora eo amin'ny sehatry ny fiofanana arakasa eo amin'ny BTP na ny bâtiment et travaux publics. Fanampiana ho an'ny 5 taona manaraka amin'ireo ivitoeram-piofanana misa 7 mandray ireo tanora sy ireo mpisehatra matianina amin'ny fampiofanana ireo tanora malagasy. Tanjona ny ahafahana mametraka fampandrosoana maharitra. Anome fiofanana ho an'ireo tanora misy 7,903 ny tetikasa ka atao lara-pahamehana amin'izany ireo avy amin'ny fiarahamonina marefo. Olona miisa 5,700 isa-taona avy amin'ny faritra samihafa eto Madagasikara no isitraka izany ka vehivavy ny 13,900 amin'ireo. Ankoatra ny fampandrosoana voalaza teo aloha, tanjona ihany koa ny famalina ny antso sy ny filan'ireo orinasa eo amin'ny sehatry ny BTP ka andraisana mpiasa manana fahaiza-manao arak'izay takina ary ahafahan'ireo tanora miroso eo amin'ny sehatry ny asa. Nanomboka ny taona 2024, ivitoeram-piofanana arakasa eo amin'ny sehatry ny BTP miisa 7 hafa no nampian'ny Frantsay amin'ny alalan'ny AFD. Izany hoe tafiakatra 14 ireo ivitoeram-piofanana nahazo famatsiana sy toana amin'ny fanavaozana sy ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arakasa eo amin'ny sehatry ny BTP izay tarihin'ny gouvernemanta malagasy. Nanatanteraka dinikasa nanamaritra ireo faritra laharam-pahamehana anorenana ny lalana pavé izay amin'ny 10 kilometatra ho an'ny faritra Savany Kouvernora ny faritra ny herinandro lasa teo lalana izay tafiditra ao anatin'ny tetikasan'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara ho tanterana amin'ny taona 2022 ity. Gaëtan Andriatsilavo. Mety ho ny tetikasa fanamboaran-dalana manara-penitra ho an'ny komina Andrenivohitra 4 ao amin'ny faritra Sava. Ho an'ity taona 2022 ity, lalana pavé amin'ny 10 kilometatra no tanterahana. Izany hoe 2 kilometatra sasany isaky ny distrika ho fitsinjovana ny tombotsoan'ny besin'ny maro. Nisy ny fakakevitra natao manoloana izany. Tsy hevitr'olo araiky fô na ny région fô zegny no manapaka sy mametraka hoe ary no atao le lalana fa misy fomba fiasa izay napetraka antsika dia famoriana ireo sokajin'olona isaka ny district zany ao ny avy amin'ny commune, avy amin'ny district, avy amin'ny société civile, ny fiangonana sy fombavam-bahoaka sy ny ekipa midindravitra. Dia mandritra an'ilay fiverengerana amin'ireo olona reny no ametrahana ny laharam-pahamehana izay anaovantsika ireo lalana 10 kilometra atao anatin'ny région Sava io sy ireo kilometra sasany isaka ny district. Nisy ihany koa ny fidinana ifotony nanaovana ny fifandresen-dahatra na raha natsangatanana. Nafana ny ady hevitra tao Sambava, Voemara, Antala, indrindra ny anjaran'ny distrika Andapa. Ho an'ity farany, sapanandalana roa no tapaky ny besin'ny maro. Ny 1 km 500 amin'ny lalana Antangeny Tsakotsako, ny 1 km agny amin'ny lalana Andapasidy. Isoragna ny fitondragna mahefa zay tarin'ny Andrajoely, isoragna ny gouverneur raha nandindra nandaminy amin'ny paikady ny fomba afahana magnatanteraka fampanotragna ato amin'ny faritra Sava mazava ny fandamina mangarahara ny zavatra natao teto niany. Manomboka izao, isy ihany koa ny fomba fiasa vaovao apetraka eo amin'ny fampandraisana anjarany tsirairay amin'ny fananganana ireny fototrafitasa fampandrosoana ireny. Fomba ahafahantsika magnatanteraka zay dia fagnampiana ireo commune ireo amin'ny fampidiram-bola ao amin'ny kitapo-mbolan'ny commune, zany hoe tokony hatsaraigny zany ny fidiram-bola
amin'ireo commune tsirairay izay mandafitra ny faritry mba ahafahan'izy ireo anana kitapom-bola anana resorsa entina anaovana ny asa fampandrosoana. mialohan'ny nanatanterahana ny dinikasa rehetra nisy ny tatitra nataon'ny governorany faritra mahakasika ny volaniditra sy ny volanivoaka teo amin'ny faritra ny nampiasana izany ary ireo fotodrafitra savita indrindra ireo esaka nataon'ny fitondram-panjakana. ankoatr'izay raha nitombana savita ho an'ny tao ampiasana 724 visite de polisy misa 4 ao andrenivohitra sambava no efa amperinasa. mitoy ny asa fanorenana ny kanja manara-penitra efa andala-pavitana ny lalana pavé mirefy 1 kilometatra sy 400. io ihany koa ny lalana natao beton armé eo amin'ny rond-point ny mamani Dolores Samboty satrana niova endrika ny lapany faritra ary efa vita ny 590 ny asa fanorenana ny Brownie Bianco sy ny Hôtel de Finance. Maresaka iraisam-pirenena any Frantsa teny amin'ny Place de la Concorde no nanamariana ny fetim-pirenena frantsay. Tsy azo natrehan'ny olon-tsotra izany ary nahena ihany koa ny nandray anjara ankoatra ny mpitandro ny filaminana. Nanatevi-daharana tamin'ny matso ihany koa ireo mpitsabo sy mpitsabo mpanampy fanadina. Voalohany hatramin'ny taona 577 no ny fisian'ny Covid-19 voaterina findra teo amin'ny La Place de la Concorde ny fanamariana ny fety nasional frantsay ankalazaina ny 14 jolay androany. Tsy nisy ihany koa ny olon-tsotra nanatrika izany. Songadina nandritra ny fanamariana ny fanomezam-boninahitra ireo miaramila sy mpitsabo miatrika mivantana amin'ny ady amin'ny valana aretina Covid-19. Dia kandrevitrevitra no nataony maro nandritra ny matso nandraisan'ireo mpitsabo sy mpanampy mpitsabo anjara. Etsekila ny mandidina ny 2 ny mpitandron'ny filaminana nanao matso. Izany hoe ny 900 eo no ny fanao isan-taona. Filoha frantsay, ministry ny fahasalamana, vitsy ireo manam-pahefana nanatrika izao lanonana izao. Tsy maintsy napetraka izay ho fanajana ny fepetra ara-pahasalamana, izany ny fanajana ny elanelana. Lohahevitra tamin'ity fety nasional ity ny hoe Nation engagée, unie et solidarité. Nisy tao ny fanamariana ny tafana nataon'ny filoha Emmanuel Macron ny resahany ny relance économique française na ny fanarenana indray ny toe-karena tao ny crise ara-pahasalamana Covid-19. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity. Ankasiahana anao nanaraka izany soafa tsara atao tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.